tahaka izao ny fambarony olona izay nitsena ny filoha Marc Ravalomanana sy nampiseho ny fahavononany fa anohana ny kandida Maminiaina Ramalanjaona ho ben'ny tanàna etsy Anosizato andrefana. Nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana fa manohana tanteraka ny kandida amin'ny fanatanterahana ireo vinanasany ny tenany. Kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina natoka amin'izao fotoan'izao izay nahazo nitsodrana avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Ireo kandida ireo dia kandida sady mahay, malala, mahavita ka fiditsika. Ny kandidatsika mamy nefa kandida izay ambara amintsika fa olona manam-pahaizana ary mpampianatra ny amin'ny anjery manontolo ho an'ny zanakitsika ampanosa Madagasikara. Hitantana ny commune izany tsy vaovao aminy izany ary izy asan'ireo mpampiofana an'ireo chef-pokotany sy ireo ben'ny tanàna teny amin'ny alimina teny avolota amin'izany fotoanandro izany. Izany hoe tsy miantsampy amin'ny azo tsy fantatsika fa olona afaka tsara ny ampandroso any commune Anosizato natokotiko Madagasikara ka zadino lalana faharefatra antokotiko Madagasikara amin'ny fahafito amby roapolo volana Novambra. Vonan'ny kandida ny iara-iasa amin'ny heverina rehetra raha toka fambandrosoana any Anosizato andrefana no resahana hoy izy. Ambaratsika ny fomba ofisialy fa ny filoha Marc Ravalomanana dia tena nanampy tanteraka tamin'izy nitondra ny firenena nanome ny commune ary raha fokotany Anosizato taloha dia noho ny président Ravalomanana nahatonga azy io commune ka dia izy no nanome ny birao commune ny soratsika président zany tompoko lasy tompoko vavy. Izy ihany koa no nanolotra fanampiana tamin'ny fanamboarana ny tololalana itony. Tamin'ny andro nanamboarana ny lalana teto Anosizato tompoko lasy tompoko vavy ka tsy any an-tenakelatrano dia nataony président atonga ny fony vahoaka n'Anosizato tsy omena ny tanany Madagasikara ka dia isoratsika ny filoha Marc Ravalomanana tompoko vavy. Ny soratsika rehetra ihany koa isika amin'ny fahafito amby roapolo volana Novambra dia fantatry ny hofiditsika dia larana. Anosizato andrefana isan'ny commune akaiky ny renivohitry Madagasikara koa mila ben'ny tanàna miasa aingana mba hisian'ny vokatra tena mpaka amin'ny vahoaka tokana ny vahaolana hoy ireo mpanaradia dia nilarana fahaefatra.